Manoloana ny voronam-bokatra vonjomaika izay mivoaka amin'izao fotoana izao dia samy niezaka nanivony heviny avy ny tsirairay indrindra fa ireo mpanao politika malagasy no tena hita samy niezaka nanivony heviny tao anatin'izay fivoahan'ny voronam-bokatra izay indrindra fa ny voronam-bokatra vonjomaika ao Antananarivo renivohitra ao no tena nitondrany ireo olona izay solon-tena isantsokajiny amin'izay resaka politika izay no resaka sy fanazavana amin'izao fotoana izao ka isa naneho hevitra mahakasika an'izany i Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko sy Fidel ary ihany koa i generaly Ramakavelo Désiré izay isan'olom-pirenena izay mpanaraka ny toetra ara-politika amin'izao fotoana izao ka ny pisopisony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefako eto isan'andro tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky ny efa natsipoko tirem-piandohana dia ny ompana bebe kokoa ny eo amin'ny mahakasiky ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena indrindra fa ireo olona izay mpanao politika isika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tany eto Masina raim-pianakaviana iray izay voaroba 20 tapitrisa ariary tamin'iny andro ny afako mahaliny teo ampivoahana ny trano hanatitra io vola io izay vidina ko fakananofo izy io no lasibatry ny Jolay efa niantsona teo velan'ny tranony ny fiara ampanatitra akoho izay fakananofo izay vita ny fampidinana ny entana rehetra ka nivoaka hanome vola 20 tapitrisa ariary ilay raim-pianakaviana no voambana basy ary teo no nahalasany ireo Jolay ilay vola 20 tapitrisa ariary mbola tsy nisy tratra kosa ireo Jolay izay tomponantoka tamin'izany fanafihana izany hatramin'izao ora itenenantsika izao fa mbola ao anatin'ny fanaovana fikarohana an'izany mo ny mpitandro ny filaminana sy ny rehetra any Toamasina any manoloana an'izay resaka fanafihana olona izay vaovao malaza any France any indray lehilahy iray izay nahitraritra ny vadiny nampirafy no tsatoany tamin'ny antsy ilay rafilany ka niakatra fitsarana nanomboka tamin'iny andro omaly ny raharaha mahakasika an'izay niahiahy tamin'ny fitondratena ambadiny Yannick Morado izay 70 taona ka nasiany GPS arak'izany ny fiaran'io vadiny io ary tratra ny ambodiomby mihitsy nampirafy azy tao anaty fiara iray teo amin'ny parking any Marché des Gros tao Vendœuvre-les-Nancy ilay vadiny rehefa nanaraka azy hijery izay hataony Yannick rakotra dia nantsy miisa 70 io rafilahiny io mbola nilaza ho tsy tompony antsy izay namonona an'io lehilahy io anefa Yannick efa tamin'ny 17 septambra 2024 no nisy trangan zavatra ity saingy izao niakatra fitsarana nanomboka tamin'iny andro omaly izao ndao am'izay hasintsika resaka am'izay ilay fanehoan-kevitra anireo olom-pirenena kalaza indrindra fa ireo mpisehatra amin'ny lavan'ny politika izay manoloana ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao dia nilaza i generaly Ramakavelo sahia isika olom-pirenena miteny manoloana ireo zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy hatrany tokony hijoro hiteny manoloana ny fandikan-dalàna misy ankehitriny ireo mpahay lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ho hiatrany ny ministry ny foloalan-dahy teo aloha ity i generaly Ramakavelo ararotina amin'ny tsy fahalalany ny vahoaka raha ny zava-misy ka ireo manampahaizana no afaka hampahafantatra ny marina sahia ihany koa isika olom-pirenena miteny manoloana ny tsy mety ho ity manamboninaahitra ity raha ny vahiny tao amin'ny RFM tamin'ity herinandro ity ny tenany tao anatin'ny tafatafa izay natao mba hanairana anireo olom-pirenena rehetra mba ho sahy handray andraikitra
eto amin'ny tany sy ny firenena izay hatrany. Etsy ankilan'izay moa nilaza ihany koa i Siteny Randrianasoloniaiko izay solombavambahoaka voafidy tao toliara voalohany no sady lehibeny ireo antoko-panositra moa izany Siteny Randrianasoloniaiko zany. Nilaza izy fa tsy izy mihitsy ary toheriko iny processus électoral iny ho izy hatrany. Tokony ho tonga saina isika mpanositra rehetra hanambatra ny hery araky ny nambarany Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko hatrany manoloana aniny zavanisy nandritra ny fifidianana iny sy ny fivoahany fironam-bokatra amin'izao ankehitriny izao ka miantso ireo namany mpanositra rehetra izy mba hanambatra ny hery izay. Nefa iaraha mahita sy iaraha mahalala fa ireo mpanositra neka lasa mizarazara amin'izao ankehitriny izao no izay fitiavana voninahitra seza izay ka mety ho izay no nahatonga an'ireo mpanositra izay lasa nizarazara indray satria ny raha mahita tamin'ireny kolektifa ny kandida ireny nitambatra izy ireo fa vantany vao nanomboka ny fifidianana solombavambahoaka sy ny tariny dia iny fa nizarazara amin'izay samy naka ho azy ireo kandida rehetra izay efa nivondrana ho iray nandritra ireny fifidianana filoham-pirenena ireny. Ny etsy andanin'izay nilaza ihany koa i Fidel tao amin'ny miara-manonja tamin'iny androny omaly iny. Mafy noho ny zavatra niainana tamin'ny taona 2024 sy 2024 ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao saingy mipetraka isika ary manaiky. Ny tsotra indrindra ho izy hatrany no angatahana amintsika dia ny mandeha mifidy ka tsy tonga aza ny olona ka hiteny isika hoe tsy manaiky an'io dia ahoana. Sarotra ho antsika ny hahay manda raha ny tonga ny fidy aza tsy vitantsika. Ny olona rehetra nefa dia mila mahay miara-manda vao tafavoaka isika. Mahita izany isika hoe mety ve izao, matoa isika tsy manda, manaiky matoa tsy miteny ho izy hatrany. Midika ve izany fa tena efa manaiky resy ireo mpanositra manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao? Midika ve izany fa azo ilazana fa efa tena mahatsapa tena fa malemy ireo mpanositra manoloana ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao sa ahoana no fandraisanareo an'izay voalaza ny Fidel izay satria mantsy ny vahoaka raha teo efa tsy rototra intsony amin'ny ilay fidinana an-dalambe isamihetsika satria ny fiainana efa sarotra na ny harapaka aza mila tsy ho hita ka izay no mahatonga ny vahoaka tsy rototra intsony amin'izay fidinana an-dalambe isan-karazany izay. Midika izany rehetra izany fa tena mila filaminana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa efa tsy izy intsony ilay rotaka isan-karazany sy ny latradra maro isan-karazany ireny fa aleo hilamina amin'izay araky ny zavamisy sy hita amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahisan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.